tsy nisy mpanangataka fanavozana zany teny kianjana ray azy mba moamoa ianareo raha misy olona nangataka an'izany hoe mitaky fanavozana. Zavatra nitakin'olona teny dia hoe mitaky fanovana rafitra. Amintsika amin'iteny zao raha antsika malala fa tsy fantatra tsy hoe lalam-pandroenana ino no ampiarina. Raha manaraka lalam-pandroenana antsika dia tsy tokony miova ny anarany bitibilika hoe TRRN. Dika zay tsy manaraka lalam-pandroenana antsika. Ny mampalahelo eto dia ny ＨCC ihany no manitsaka n'ilay lalam-pandroenana. Potika tanteraka ilay lalam-pandroenana antsika amin'iteny zao tsy misy voalaza ao anaty lalàna hoe raha banga ny toeran'ny président dia mametraka olona hafa ivelany système rafitra maty tsy miprévoir akory zany ny HCC hoe raha banga ireto toerana ireto constitution antsika azafady tsy miprévoir akory hoe reto ny zavatra mety hitranga dia azo atao ve no mametraka olona tsy fantatra hiakatra eo amin'ny pouvoir zay tsy reconnu par le système, tsy fantatra le système akory na le rafitra miakatra ao pouvoir. Ny anjaran'io fitondrana io zany raha tena mandeha amina honnêteté na fahitsiana dia tokony mikarakara fifidianana sy ny manova ny rafitra ary tsy mandray anjara na kely azy amin'ilay fifidianana. Tsy nisy mpanangataka fanavozana zany teny kianjana ray azy mba moamoa ianareo raha misy olona nangataka an'izany hoe mitaky fanavozana. Zavatra nitakin'olona teny dia hoe mitaky fanovana rafitra. Ny fanovana rafitra dia tsy fanovana lalam-pandroenana aloha azava amin'izay tsy fanovana lalam-pandroenana fotsiny fanovana rafitra fa miova ny rafitra rehetrarehetra eto amin'ny firenena.